Mikasika ny fisina olona mivarotra basy teny Ivato, ny polisy misana ny eloka behivava ny roa septambra teo. Rehefa natao ny velam-pandrika, olona 7 no voasambotra ka vehivavy ny 3 ary mpitandro ny filaminana ny iray. Mbola tratra teny amin'izy ireo ny basy PA, marika Pietro Beretta sy bala 8 ary balana Chevrotin miisa 30. Pietro Beretta, calibre 7,65. Amanjatony maro izy ity zany no miparitaka hany indrindra ny amin'ny faritra iny amin'izao tsika miteny zao. Rehefa voasambotra ireo olona reo dia mety mataty ampiasana dia teo voafantara hoe mpitandro filaminana ilay olona. Ny atoandro ny Asabotsy 9 septambra teo, nahazo antso-antariby avy amin'ny olona tsara sitrapo ihany koa ny polisy ny komisaria Avaradrano nampandrefa misy fanafiana amin'ny tapiedina miseho eny Anosy Avaratra. Tsena kely sady toeram-pivarotana fanafody iray no lasibatra tamin'izany ka voalaza fa olona 9 mitondra basy no tompon'antoka tamin'ilay fanafiana. Nandeha ny fikarohana sy ny sakana rehetra nataon'ny polisy ka voasambotra avokoa ireto olon-dratsy ireto niaraka tamin'ny fiara 405 iray. Mbola hita teny amin'izy ireo ihany koa ny basy PA miisa 3 niaraka tamin'ny bala 8. Fantatra fa mpitandro ny filaminana ny iray tamin'izy ireo. Misy nanapita fa misy ny epita taxi B Sabosinamena le olona 4 zay nahitsa ny 405 teo alohan'ny dilotanana Sabosinamena. Tratra tao tamin'izay olona 4 nivoaka tao anatin'le taxi B. Basy moa zany efa nalatsa ny tany daholo niaraka an'le vapahana vola kely azo nentin-jareo avany zany. No amafisin'ny taleparitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa ao anatin'ny ezaka ataon'izy ireo ny fanavaozana ny sehatr'asa eo amin'izay lafo ny fandriam-pahalemana izay. Eto tsy misy fanelanelana na intervention azo ekena fa rehefa diso dia atolotra ny fitsarana. Izay ny anjaranay zay. Ary zay mahatonga an'izy mipotra tsikelikely amin'izay zany satria efa samy strict daholo eo amin'le fanaranana eo amin'ny tsirairay avy. Fa zao tsisy fampiaroaro zany tratra. Nahitam-boka ny arak'izany ny ezaka. Ny aliny alahady 17 septambra teo ihany koa tsinona dia olona 2 no voasambotry ny polisy misana ny ady amin'ny zava-mahadomelona. Niaraka tamina rongony 4 gony milanja 20 kilao izy ireo teny namontana ary nandritra ny fanadihadiana no nahalalana fa mpitandro ny filaminana ihany koa ny iray tamin'ireo voasambotra.